mba marina amin'izay olona hitako nomboana teto amin'ny hazo fijaliana teto Golgota teto fa tsy mbola mahita mihitsy lehilahy ohatra n'ity lehilahy ity. Na izy ity toa ohatra ny tsisy heloka nataony ny olona nomboana teto, olona mpamono olona namingaratra, olona navita ratsy maro dia maro, fa ity lehilahy ity tsy nisy na heloka ray aza nataony nefa dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Tena mahavariana dia zao le endriny lay fijeriny mijery ianao izy tena ohatra ny tonga dia mahakasika ny any amin'ny fona ao any. Tsy mba volomberina ity lehilahy ity. Aiza nisy olona hoe efa ho vaty izy mbola mahavitany ny atso an'Andriamanitra nanao hoe mamelahy heriny fa tsy vatan'izay atao. Tsy mba volomberina ity lehilahy ity. Tena zanak'Andriamanitra ity lehilahy ity. Nini soloniana no ny antonany teny ambony ny hazo zay nijaliany dia no ny eloko sy ny elokao niny aretany esolatsako kapoka marary etaeta mamay dia no ny otako sy ny otanao momavela na oraraka tany ve ireo diritra nalatsany sirany ny tete fa ny ainy tsy nataony ho zavatra fanarotsany mba nadioana. Ralavy naoany ny antsony oianao rampitso lavy zao sao tsy atratry zany itsony ianao. Anio raha miaino ny feony ianao dia aza manamafy ny fonao ekeo mpamonjy anao lay Jeso tompo zay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Mato anao izy, nitondra ny elokao izy, tia anao izy. Molavinao anio ny antsony ka tsy tsangana ianao aray ny tanany fa ny tanany mahery no anafakanao amin'ioty zay mbola mibahana. Teny ambony ny hazo zay nijaliany dia no ny